fanambarana manoloana izao toejara iainan'ny firenena ankehitriny zao dia manao izao fanambarana izao izahay GNY Madagascar officialy miaraka amin'ny GNZ Madagascar officialy zay parti Atsimon-drano miaraka amin'ny GNY manomboka manahirana ny toejara misy eto anivon'ny firenena ankehitriny koa anaovanay antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba ho malina tsany manoloana ireo tompon'andraikitra ambony zay nametsahana fitokisana saingy tsy manao ny asany aradrarana ka miteraka savorovoro eto anivon'ny firenena. Tsapa ihany koa fa maro ireo ministra no tsy mahafehy ny asany ntsony ka manao tsy fanao mitsabaka ny andraikitsy ny hafa ary tsy afenina fa betsaka amin'izy ireo no mamingana ankolaka na mivantana ny filohan'ny fanavaozana. Noho izany dia mametraka ny aiainay izahay momba io praiminisitra io ho tsy manao ny asany amin'ny mahalehibe ny fitanjaram-pandrakana azy eto anivon'ny firenena. Betsaka ny taraina izay efa nataonay tanora indrindra fanesorana ireo firongony tsy tazona ny toerana stratégique rehetra toy ny ministera na ny tale generaly, ny préfecture, lehibe ny faritra, tale régional sy ny sisa. Raha tsy misy ny vahaolana haingana dia manay izahay fa ahazo laka sy verina indray ny fomba mampanao teo aloha ka ho sarintsarina fanovana no iseto. Mila olom-baovao manana tsaikefa sy tsy manana fomba fijery vilana fa manana fomba fijery miabo izahay tantanana ny ministera zay tanisainay teo ambony reo. Mitaky arak'izany izahay ny fandravana io gouvernemanta izay tarihin'ny praiministra 𝗥𝗷𝗿𝗶𝗀𝗺. Tokony hatsapa tena ametsa-pialana ny praiministra sy ireo tompon'andraikitra ambony izay tsy mahavahaolana ka mampimenimenina sy mampitaraina ny vahoaka ankehitriny. Mety anontany tena ianareo hoe inona no antony satria tsy hita soritra mazava tsara ny tena politika ivoahana amin'izao tezamita iampitatsika makany amin'ny repoblika vaovao izao fa toa fanomezana vahana ny olony fidona teo aloha izay tsy naomby sy mampisabadida ny raharam-pirenena sy ny toejaram-pirenena eto amin'ny firenena no zava-misy ankehitriny. Tsy miloha bava manoloana izao fanakotanana voizin'ny ekipany tondra teo aloha izao anefa ny praiministra ka mampimaitsa-panontaniana anay hoe tena vonina ve sa anaiky ny asa fanakorotanana. Ny tolona izay natao dia ny fanovana rafitra, fitakiana ny olany delestage, fandravana ny kolikoly, fanesorana any rajoelina sy ny firongony. Misy ny ezaka izay efa hita maso fa misy ihany koa ireo izay mbola lavitsezaka. Noho izany dia takinay ny lasan'ny tanora rehetra anjara amin'ny fikaonan-doham-pirenena ary tsy anaiky izahay raha misy fikambanan'ny tanora mpitolona ahilikilika. Farany takinay ny fitantanana mangarahara amin'ny fanampiana omenan'ny tsaboina any Toamasina, hitsantsehatra anaramaso ny asa fizarana fanampiana ny GNY Toamasina officialy na mahazo alalana na tsy mahazo. Tsy andefitsy izahay raha toka mahatsikaritra na mahatsatsa fanodikodinana ireo fanampiana ireo. Iezaka iain'ny fitaranan'ny vahoaka ny Toamasina izahay ary ho ampitaina amin'ny tompon'andraikitra izany. Natao izany satria misy ireo tompon'andraikitra izay manimba ny enjiky ny fitondrana mba anaovana valifaty politika entina ny sorapotaka izao fitondrana izao. Raha ny fanampiana avy any ivelany azontsika no asiana resaka dia tsy tokony hisy na iray aza tokantrano ravatrano tsy ahazo fanitso, indrindra ireo sekoly tsy miakina izay niana avahana ireo. Eto mpamararana ihany koa dia miantso antsika tanora mpitolona rehetra mba tsy ho tafajoboka ao anatiny aratin'ireo mpanao politika very fihinanana
ka tsy mahazo rirany amin'izao fitondrana izao. Arovy ary areno fa isika tanora no nametsaka ity fitondrana ity ary isika tanora no tokony ho saro-piaro hiaro an'izany. Noho izany meloinay ihany koa ny fifofoana ain'ireo namanay mpitolona amin'ny fanehoan-kevitra izay ataon'izy ireo. Miara-mitolona ho an'ny taranaka. Sao tato.